miombokevitsy amreto feon'ny vahoaka. Ao koa tadiditsika fa ny vahoaka ny olombelona rehetra ato anaty district Bekily no atao hoe fanjakana. Dia miantso ny fitondram-panjakana fa indrindra ny filohan'ny fanavaozana Colonel Mikael. Ianao tam 2018 gouverneur ny Faritsanjoy. Efa nahalala nyty resaka projet chinois ty société chinois ty zay mitsanjaka graphite eto. Tonga eto zahay hery velona rehetra zay tsy manaiky tanteraky io barazy io ary mitaky fanjavana n'io barazy io agnaty 72 heures. Eritrereto fa ny vahoaky ny Bekily ato fa agny ataoko hoe amanetsiny agny tombotsoan'ny sinoa raiky no hamonoana vahoaka maro ato. Tsekena zany. Ary zaho tena tsy mijoro hatramy fara fa tsy manaiky an'izany. Miantso aloha solombavambahoaky namako ato anatin'ny Faritsanjoy. Hanao akety parlementaire hidina ty hanao akety parlementaire an'ireo sinoa société sinoa reo zay tsy manara-dalàna. Amizao fitonjana vaovao zao zay tarihiny Colonel Mikael, président Mikael zao dia mila manara-dalàna ny rehetra, mila mazava mangarahara ny fitantanana. Ka miantso ny solombavambahoaky namako rehetra ato anatin'ny Faritsanjoy hanao akety parlementaire miaraka amiko amreto sinoa société sinoa reo. Tsy ty société sinoa Kalimbory ty fotsiny fa misy telo zareo ato Ambatomena, any Bekitso, any amin'ny commune Bekitso ato anaty district Bekily dia hatao akety parlementaire izay tsy maintsy tadiavagna vahaolagny maharitsy ary tsy maintsy manaraky izay marimaritsy resagny iarahagna amin'ny vahoakany district'ny Bekily atoa. Saotra tompo. Ya, manamafy le resaky nataony député Romilisy Dio na Di Damer, député ny Bekily Androy. Ity vidéo nataonao toy honorable no mampahafantatra ary manambara amin'ny fomba ofisialy mihitsy aza fa tena nivoaka na fenina ato anatin'ny district Bekily. Efa ela zahay zanaky Bekily no mahafantatra fa be da be ny affaire maro samihafa anaty district Bekily ato. Tsy hilaza fotsiny tsika halatsy maso voateo regny, halatsy taolany, mamorakady, resaky vorakady ondaty, halatsy agnombe fa tsy resahany sasa. Maro ty affaire maro samihafa anaty district Bekily ato. Zao ary izy nanzao niboaka na felagny fa misy fitsandrahana tsy ara-dalàna. Ary maro samihafa anaty district Bekily ao. Misy karazany telo moa fa voaresaky nao tao fa tsy hay zay sasany. Misy fitsandrahana tsy ara-dalàna, mety maro fitsandrahana tsy ara-dalàna anaty district Bekily ato. Fa monsieur le maire no ambadiky ny kulikuli sy ny affaire mahakasiky zay. Zahay ny mahafantatsy. Hay ay io. Fe zahay tsy mirehaky satria tsy manam-pahefana. Hay ay affaire lolo matigny mifamaofao a Bekily ato. Hay ay. Ary tsy hilaza tsika hoe tsy mahafantatsy an'io ty mopera-dame. Magnino moa ty mopera-dame hinany ake tsy niavy teo, tsy niaraky nidigny taminao tamy barazy teo. Matoa ty mopera tsy tonga teo mazava zany sary. Iye tambadikin'io. Ary aza miala bala eo hoe merany ambaheta. Merany ambaheta. Iye maty lehibe mera, iye ty président mera. Tako ny zavatra rehetra zay miainga agnatin'ny district Bekily ao mandalo amin'ny président mera, lehibe ny mera, izy ty lehibe ny mera be, sady président mera ny voafidy ho président mera koa, i mopera-dame. Wokorome io ty mopera-dame. Ary fitsandrahana maro samihafa miodikodigna Bekily ato, mopera-dame, dame filiantsoa tandamosy io aby. Gego ty mopera-dame tsy hamerigny drala ilany tamy propagandy. Firy moa drala lany mopera-dame tamy propagandy zay. Ary zay mahatonga tanàna Bekily tsy misy fampandrosoa. Mosahiragny ty mopera riky mamerigny drala maro ty drala lany tamy propagandy. Agnisa izay ty niadiva mafy tamy tribunaly agny. Ndesi nialy tamy de données. Eo ihany ka ndesi nialy mafy ty ay hazahoa ise zao hitohizay affaire. Zahay fa mahafantatsy ty momba azo aba. Ay re. Tsy raha ndaty vahiny zahay. Ay re ary misy anto nahatonga azo niala baka mompera yaho fa hay Bekily tantara zay tsy tantaraigny eto fa hay Bekily tantara niala baka mompera yaho. Niala re. Lana moly. Atsama ayatoa rehe karama.
hinika anay avao hatsany gazoaly jiramainy niheo ainany zay gazoaly de le stasy tsy fakahitagna jirama ta bekily eto sisy jiro mandeha teto sisy rano sotroigny teto maro karazana affaire maro samihafa miodikodigny eto halatsy fa tsy volagna vaky-tragno tsy vaky-tragno ta Betania teroy zao fa misy vaky-tragno maro halatsagnombe tsy fakahitagna tsy misy fandrepahalemagny ty bekily foto-drafitrasa tokony hatao tsy misy mialoka avao hinaneo raha ay reo kere mijaly tsisy hanigny hohanigny mifiaka amy ty kere avao jala tokony hohany raha ay reo tsy heo niheo azo ivola amy carton baka misonoay agny niheo samia ty raha ay samia ty reny ay maro igny ty azo rehiny tsy raha na ay zahay ty avahiny zahay ty avahiny ni waba negnena ay ty nifily azo nihevery ay fa honiana ay rehe ka izao ty raha natao tonga saigna an'izao ty voakany bekily miala rehe miala rehe moly fa tsy eto tany fikaramao miala rehe molia rehe fa tsy hinika anay eto raha mbola tsy miala eto rehe iha maro avao affaire amy tana eto eto ka magnamafy Andriamatoa filoha mpanjakana Colonel Mikaely magnamafy ny teny député bekily atao vakety fara izay haingagne bekily jereo antsipiria ty affaire maro samihafa miodikodigna bekily eto reto jereo ty affaire toa ary fa haay fa mera tandabosy io fe mila nareo fanjakagna zahay hanao akety fara izay haingana mila atao akety ty mopera dame reka avao lahibeo affaire maro samihafa miodikodigna ato mila atao akety fara izay haingana ary mitaky ka zahay ny hanalagna azy tsy misy atakanjo miala rehe miala ndana moly sy hinika anay eto avao ndana rehe moly rakitsy tsy eto tany fikaramao ka mitsangana tsika GNZ retraretra tanora génération Z ato bekily takio areo ty anaty opératif fara izay haingana reto mera mpanao affaire aby reto miala mazava sotra to anisan'ny tsy mampandroso any Madagasikara ny resaka kolikoly eto Madagasikara indrindra moa fa any fotony ny ben'ny tanànany Bekily Androy de isan'ny mpanao kolikoly ary maro ny kolikoly mifamaofao eto Bekily Androy io ben'ny tanàna io izay antsoina hoe mon père dame na ihany koa hoe Damfily antso fony mbola izy mon père teo amin'ny akara katolika no efa nanodikodina ny volan'ny fiangonana ary iarahany vahoaka Bekily mahafantatra izany natonga ny vahoakany Bekily central tsy nifidy an'ity mon père ity fa tany ambanivohitra no nividianany vato arak'izay efa retsika ombieny tsy nitsatra teo anefany ny resaka kolikoly nataon'ity mon père ity fa nitohatra aty amin'ny commune izany ary nasehony zany tamin'ny alalan'ny fangalarana sonian'ireo conseiller izany ny kolikoly nataon'ity mon père ity mba angalarina ny volan'ny commune tsy vitan'izany fa nalefa ny sestany ihany koa ny benina ny Bekily Androy hamidiny atsokosoko fa tratra moa ny zavatra nataony ka naveriny vahoaka ao Bekily io benina io ny volan'ny commune rehetrarehetra izay tokony ho versena any amin'ny trésor de mbola tsy ny verse izy na ariary zato ara nanomboka hatramin'ny tondrany ka mandraka androany ka io kolikoly zay ataon'ity bopera ity de efa fantatry ny vahoaka malagasy ray manontolo fantatry ny vahoaka ny Bekily ray manontolo izao zava-misy zao ary zany no mahatonga anay tsy manaiky zahay vahoaka ny mbola ipetrahan'ity mon père ity eo izay mon père mpanapodika an'ity firenena ity satria tanany efa zatra mitsotra ny azy ka tsy afaka vokana itsony manao fangatana ho anao Andriamatoa chef district manolona zao kolikoly ataon'ity mon père ity mba ampitsarana ny asany satria efa nandefa fitorinana aminao ireo conseiller reo raisiny andraikitra Andriamatoa district asa velany zaka eto amin'ny districtany Bekily ny mpanao kolikoly izay tsy mitondra fampandrosoana mandraka androany mbola tsy misy zavatra vitany mon père dame ao a Bekily miantso anareo bianco ihany koa anenjika an'ity mpanao kolikoly avo lento eto Bekily ty de ny merany Bekily mon père dame na Damfily antsoa manao antsoava aminao Andriamatoa Colonel Mikael mba tena ijery akaiky zao raha misy aty a Bekily Androy zao satria itsika moa zany président de ao anatin'ny fanavaozana ka tsy mila tsika ireo mpanao kolikoly mbola anjaka eo amin'ny toerana anankiray satria mitondra tsy fampandrosoana ho an'ny tanàna izany ka de makasitraka indrindra tompoko manao velona